Niainga misandratrandro teto amin'ny Tranobenimerina Ambohimanga Rova ny mpitahiry sy mpiandrianan'i Madagasikara rehefa nisy nampandrefa misy raharaha tsy mety milamina ny fikarakarana fandraharahana eny an-toerana. Teto amin'ity tany ity, eto Imanja Ambohimanga Rova no nametrahan'ny mpanjaka Andrinampoinimerina Vatomasina iray amin'ireo mipetraka isam-bohatra amin'ny tendrombohitra 12 manjaka teto Imerina. Vato itoeran'ny Andriamanitra Matsatso sy kely malaza ho amin'ny fiarovana ny fanjakana Merina fahagola. Nisy Vatomasina napetraka Andrinampoinimerina tetỳ manodidina Ambohimanga Rova. Dia ny Vatomasina napetraka Andrinampoinimerina manodidina Ambohimanga Rova dia mitovy tanteraka amin'ny Vatomasina napetrany amin'ny tendrombohitra 12. Zany hoe mifandray amin'ny tendrombohitra 12 zany le Vatomasina mipetraka teto Imanja Ambohimanga Rova. Zany hoe tamin'izany fotoana zany dia nitaranaka ny tompony tany, nitaranaka andriana dia nitaranaka tetỳ toerana. Kanefa tato aoriana noho ny fandrosoana dia namidy nitaranaka amin'ny Sinoa ny tany etỳ Ambohimanga, misy efa manjato ny hektara latsaka kely. Dia namidy ny taranaka Ambohimanga ihany koa zanadrazana amin'ny karana. Ka ity toerana eto Imanja ity dia nisy an'io Vatomasina io, ary efa nisy Vatomasina anankiray ankoatran'io koa teo amin'ny commune namanamboarana ny commune Ambohimanga Rova io efa nasorona tamin'izany fotoana zany. Lafo ary misoratra amina teratany vahiny vao tsy ela ny toerana. Masika amin'ny fiarovana ny tany toerana ireo andriamanitra ireo ka tsy nahavita manajary ny toerana ny tompon-tany vaovao. Dia raha ny eritreritry ny karana zany dia tonga dia hanao terrassement izy dia ho totorany ao le Vatomasina. Dia izay indrindra zany ny antony lehibe no namindrana hitaranaka an'io Vatomasina io hiala teo amin'le toerana ho totoran'ny karana. Ny olana tamin'ny fanombohan'ny karana ny asany teto apakarina teto ny bulldozer, apakarina teto ny pelle, apakarina teto ny camion folo kodiarana be reny, apakarina teto reny 4x4 maromaro reny. Fa zay machine na tomobile niakatra teto amin'ity tany ity dia maty teto daholo. Dia ireo izy mbola hita ireo daholo ny fatiny. Dia ary zay maty teto tsy mety velona, na dia soloina piesy vaovao ary dia tsy mety velona. Zany ny zavatra nateraky n'le fidirana, mazava tsy teny hoe fidirana keriny satria tsy an'ny karana ange le Vatomasina fa ny gasy. Fa ny tany efa borné titré aminy. Dia izy te hanamboatra an'le tany nefa moa tsy napafantatra ny ray aman-dreny ara-drazana mialoha izy dia nanjary lasa efa simbasimba daholo ny zavany rehetrarehetra zay vao tafaresaka zay. Tsy totosa ny famindrana ireo Vatomasina ho eny Ankazomalaza fa nisafidy hijanona teo Imanja ihany izy ireo. Ny heriny no nitarika ny mpanatanteraka ho amin'ny toerana nisafidiany, tsy ho tafiditra amin'ny toerana efa novidian'ity vahiny ity. Dia androany zany natao ho afidina tany Ankazomalaza ny Vatomasina teto. Kanefany rehefa tonga tery Antsasadalana dia le fanahy masina zay nipetraka teo amin'ny Vatomasina iny mahery tsy hita maso azy moa, dia nitodika niverina nakaty toerana ihany izy rehefa teny Antsasadalana, ary dia tsy nety nifindra. Ny vato miverina amin'ny toerany, ny zava-masina rehetra tao ambanin'ny vato miverina amin'ny toerany, ny jiny rehetra tamin'ny Vatomasina miverina amin'ny toerany. Dia tafajanony eto Imanja ihany izy aloha zany fa tsy nanaiky hoentina ny Ankazomalaza. Tsy nisy sorona sy fandatsahan-draha amin'ny asany tanterahina tamin'ny Tranobenimerina anio ity. Bon, zay. Ok zao aloha fa manaraka izy amboarina fa ny tenin'ny mpanjaka ary ty tazominy atoko.